Faly miarabantsika tsirairavindreitra tsy tia larobia maraina rehefa amby 20 volana septambra ity nisotroan'Andriamanitra isika mbola nomeny an'izao maraina izao indray efa tsika mandray ny teniny alohan'ny terantsika ny amin'ny mofinainan'io raha dia vavaksika. Tompoandriamanitra eo mbola verimpisaoranao izay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay ananay an'io miaraka aminao. Misaotra anay ihany koa izay manome ny hery avy aminao ary misaotra manaiky ny iainao anay. Indray ny teninao izay ankehitriny sokafo ny fomam-pananay ahafahanay mampitoetra ny fahamarinanao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe maneofo raisampo. Ilaina amin'ny Korinthiana 1:7-15 manao hoe ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Amen. Manantena ny tsirairay anao asa fanompoana manokana Andriamanitra dia izay rehetra nanankiana ny fahalalana, ny fahamarinana ho an'izao. Tsy ny rehetra no afaka manao asa misionera any amin'ny firenen-kafa saingy ny rehetra dia afaka ny ho misionera eo an-toerana, ao amin'ny fianakaviany sy ao manodidina azy. Ny fiainana kristianina tia manampy sy tsy misy fitiavan-tena no ray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'izany. Ireo izay miady mafy amin'ny fiainana dia azo famelomelomana sy fankahirezana amin'ny alalan'ny faneho-pitiavana kely izay tsy mitaky fandaniana akory. Ny teny mamy sy ny fikarakarana madinidinika tao ampahatsorana dia ampisava ny raon'ny fakapana sy ny fisalasalana amin'ny tatao eo ambonin'ny fanahiny. Ny fanehoana firaisapo marina tahaka ny an'i Kristy dia manan-kery hanokatra ny varavaran'ireo fo izay mila ny fikasiana tsotra sy malefaky ny toetsain'i Kristy. Raisin'i Kristy ampifaliana tokoa ny olona rehetra manolo tena ho azy. Ataony miara-miasa amin'ny olombelona ny lanitra mba hanambara amin'izao tontolo izao ny zava-miafy n'ilay fitiavana tonga nofo. Esau izany ataovy ahatombavaka, irao mihitsy ary fenoy amin'ny afa-pahamarinany izao tontolo izao ary mandrosoatra any hanatratran'ireo faritra rehetra any alavitra any. Ho tena feno fitiavana an'Andriamanitra ireo izay niova fo marina ka niry fantatra hizara amin'ny hafa ny fifaliana ao anatiny. Ireny tompona ny ho ny fiangonany amin'izao tontolo izao ny hatsaran'ny fahamasinana. Nokendrena haneho ny herin'ny fivavahana kristianina izany, tsy maintsy atao ren'ireo izay ao anatin'ny aizina ny hiram-pisaorana sy fiderana. Farany, aoka asehontsika amin'ny fiezahantsika hanasoa ny hafa, ny fankasitrahantsika noho ny vaovao mahafaly amin'ny filazantsara noho ireo teny fikasana sy toky raketiny ampita tara-pahazavan'ny fahamarinana avy any an-danitra amin'ireo fanahy sasatra sy very-hevitra ary mijaly ny fanaovantsika an'izany. Toy ny loharano mamelombelona ny mpandeha ary ihany koa fanomezana rano ho an'ireo mangetaheta. Eo mandrakariva ny anjelin'Andriamanitra isaky ny misy asa mpamindram-po sy asa-pitiavana atao. Ary rehefa manao an'izany zasy ianao dia tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa ary ny fahefana sy ny fahafahamanao rehetra dia omeny tompo antsika. Aoka hananantsika tokoa ny fahazotoana ao amin'izany ka hatanjaka sy iray fo amin'Andriamanitra isika. Amen. I Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ataka aminao indrindra mba ho eo aminay raha io ary hanovo hery anay mandrakariva, hanosika anay ao anatin'ny firaisapo amin'ny famitana ny hafatrao. Aminaran'i Jesosy, amen. Happy